Ajantsika etrany amin'izay vaovao izay fa raha ny tontolon'ny sosialy kosa indray no hasiana tompomaso dia Nidina ifotony nijery ny zava-misy mahakasika ilay raharaha mampifanolana ny mponina ao amin'ny Soavimasoandro ny vaomiera mpanadihady ny fananan-tany eo anivon'ny filakevitra ambony ny tetezamita arak'izany dia Naato ny fampiharana ilay didim-pitsarana mahakasika ny fandravana ireo trano miisa 3 any an-toerana any. Ravakaran'Andriamanala Somra Samuel no mitondra ny andindiny vaovao. Naato ny didim-pitsarana momba ny fandravana trano 3 eto Soavimasoandro Atsimpefilo nanomboka androany. Io no fanapahan-kevitra no raisiny vaomiera mpanadihady misana fananan-tany eo anivon'ny CST raha nanatanteraka fidinina ifotony androany teny an-toerana ny delegasiona avy amin'ity vaomiera ity. No raisina ihany koa arak'izany ity fanapahan-kevitra ity taoriana ny fampiresana teo amin'ny delegasiona sy ny vaditany ary ny mpitandro filaminana ka hosokafana ny fanadihadiana. Mety marina le didim-pitsarana nefa rangarina ity zany dia diky ary tamin'ny mpanjakana le diky ity dia io mipetraka amin'ny fanontaniana ahoana nazon'olona fanamarinana fananan-tany sy titra amin'io fa roa manarakarak'izay raha antsika malala fa anaty fetintsika izao be dia be manaraka ohatra manjera tranon'olona anaty izao tetezamita izao efa nisy foana fampiharana za moa filohan'ny vaomiera mpanadihady ny ady tany ka rehefa tena nijerena izy mitoetra teo raha ditanareo zao raha matobe mipetraka teo io izy tsy navita taratasy izy tsy manana didim-pitsarana nefa dia vavomelona teo ny fokon'olona fa teo izy hatramin'izay. Tsy tanteraka izany ny fikasan'ny vaditany niaraka tamin'ny mpitandro filaminana Nidina ifotony fandroany androany izay nikasa andravy ireo trano 3 voakasiky ny aditany. Aditany mampifanolana vehivavy iray amina olona tompon'ny trano no kasaina arodana. Namafisiny roapona tetỳ toerana fa tany mpanjakana io tany voakasiky ny aditany io izay efa ampolo taonany maro no najarian'izy ireo ity toerana ity.